Miarahaba tompoko, fantatra am'zao fa hanao face-à-face en direct ao amin'ny Real TV, General Seg sy Andry Bihary, Rampitso Zoma fahatelo ny volana Novambra. Fa mialohan'izay dia azadiny manao commentaire amin'ity vidéo antsika ity ba ahafahantsika mandravina ireo hevitra nareo rehetra ao ambanin'ity vidéo ity. Ary azadiny ihany koa ny milike ny vidéo antsika, azadiny toraky izay ihany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy tonga Madagasikara. Ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Efa natsipoko tary ampiantahana moa ny vaovao izay mafana dia mafana tokoa amin'izao ny raha General Seg sy Andry Bihary izay hanao face-à-face ao amin'ny TV Plus, Rampitso Zoma fahatelo ny volana Novambra. Fa milohan'izay kosa dia andao aloha arahantsika reto pitsopitso ny vaovao manaraka ireto. Rehefa niandrasantsika hatramin'ny ela moa zany ny fivoahan'ny vinanasa sy ny mombamomba ireo candidat dia androany dia nivoaka izany vinanasa sy ny pitsopitso ny mombamomba ireo candidat izay. Atomboka amintsika amin'ny candidat larana voalohany izay taritiny Tahina Razafinjoelina ao anatin'ny antoko Firaisany Tia Tanindrazana na FIT. Ndao jerevantsika ny vinany. Malagasy mifampiahy, fanabeazana mitodika amin'ny Madagasikara. Malagasy mamokatra, mivelatra maneran-tany, vahoaka mandry fahalemana, Madagasikara maintso ny tontolo, Malagasy tia Malagasy, fahasalamana antoky ny fampandrosoana, Malagasy marina. Raha ny fianarana nataony kosa dia manana master 2 en base de données et intégration des systèmes tao amin'ny MBDS, Université de Nes ny lehilahy. Maîtrise en informatique et statistique appliquée, MISA tao amin'ny Université d'Antananarivo. Raha ny resaka asa kosa dia fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny informatika sy ny teknôlôjika vaovao. Filohan'ny filankevim-pitantanana ao amin'ny BICI, filohan'ny filankevim-pitantanana ao amin'ny IT University, tale general ny vidivarotra, tale ny rafi-pahalalam-baovao tao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, tale ny teknôlôjia ny fampahalalam-baovao sy ny serasera tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Izay ny mahakasika ny candidat Tahina Razafinjoelina. Manaraka azy ny candidat larana faharoa Andriamatoa Hadzy Herivelona Andrianarivelo ao amin'ny antoko Malagasy miara-miainga na MMM. Raha ny vinany jerena dia fitsinjaram-pahefana sy fandrosoana isam-paritra, famoronana asa, fanatsarana ny lafin'ny fanabeazana sy ny ara-pahasalamana, fanomezan-danja ny kolontsaina malagasy. Raha ny diplôme sy ny fianarana kosa ny resahana dia diplôme d'ingénieur sciences et techniques des industries alimentaires tao amin'ny Polytechnique de Montpellier, diplôme universitaire de 3e cycle en environnement et santé tao amin'ny faculté de médecine Montpellier. Raha ny asa kosa tale ny famokarana tao amin'ny TICO SA, tale ny fitrandrahana tao amin'ny pêcherie di Melaka et di Menabe, ben'ny tanàna ny commune ambonivohitry ny Ankadinandrina teo aloha, ministre ny fanajariana tany sy sampandraharaha momba ny tany teo aloha, filohan'ny filankevim-pitantanana ny FID, ministre ny fanajariana tany sy ny asa vaventy teo aloha, ministra lefitra mpiandraikitra ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany teo aloha, tale teknika ny LIHA BTP teo aloha, mpanolotsaina ara-teknika tao amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny toetrandro, filoha tale general ny Kolo TVFM. Izay ny mahakasika ny candidat larana faharoa Hadzy Andrianarivelo. Ndao ndray ara jerevantsika ny candidat larana fahatelo Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay ao anatin'ny antoko TGV na Tanora Malagasy Vonona. Raha ny vinany no resahana dia toy izao: ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, famatsiana angovo sy rano ho an'ny rehetra, ady amin'ny kolikoly, fitsarana tsy mitanila, fanatsarana ny fanabeazana sy ny kolotsaina, fanatsarana ny lafiny ara-pahasalamana, famoronana asa sy fampiroboroboana ny fandraharahana, fampivoarana ny lafiny ara-industria. Raha eo amin'ny asa sahaniny kosa dia toy izao: filoham-pamorona ny antoko TGV, filoham-pamorona ny IEM, filohan'ny Republika nanomboka ny janvier 2019 ka hatramin'ny septembre 2023, filohan'ny fahefana avy ny tetezamita nanomboka ny mars 2009 ka hatramin'ny janvier 2014, ben'ny tanàna ny Antananarivo teo aloha, filohan'ny Hainao Manjery Viva, filohan'ny fondation Andry Rajoelina. Izay raha mahakasika ny candidat larana fahatelo izay marivo ketona moa tsy napotrany ato ny maro-pahaizany izay mety misy antony manokana mahatonga an'izany tsy napotrany ato. Manaraka azy dia ny candidat larana fahaefatra izay iarahana amin'ny iarovana Roland Ratsiraka ao anatin'ny antoko Malagasy tonga saina na MTS. Ndao resantsika ny vinany: tanotandalana, demokrasia, fahaizana mitantana. Raha ny fianarana noratoviny kosa dia toy izao: fianarana ambaratonga ambony momba ny matematika tao amin'ny Sidria Paris, techniciana momba ny analyse biologique ESTBA Paris, stage tao amin'ny ICAAB Centre de recherche européen en géotechnique tao France, stage momba ny fitantanana orinasa tao France. Raha ny asany kosa dia toy izao: ben'ny tanàna ny Toamasina ny taona 1999 sy ny taona 2003, sombavambahoaka ny Toamasina ny taona 1998, ministry ny asa vaventy ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2016, ministry ny fizahantany ny taona 2016 ka hatramin'ny taona 2018, tompony CNI Société de la Négoce Internationale, nanangana ny orinasa Société Jiro izay misahana ny fanondranana vokatra ara-tsakafo any ivelany, nanangana ny SNI na Société de Négoce Internationale izay orinasa nisahana ny fanondranana voankazo makany ivelany. Izay ny mahakasika ny atoa Roland Ratsiraka to. Ndao jerentsika ndray ny candidat Marc Ravalomanana izay candidat larana fahadimy ao amin'ny antoko Tiko Madagasikara na ITIM. Raha ny vina dia toy izao: sakafo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, asa ho an'ny tanora, fanarenana ny jirama, fandriam-pahalemana, fahalefahana ny fidangany vidim-piainana, ady amin'ny tsy fahasalamana, fianarana ho an'ny zaza malagasy rehetra, famerenana ny
firaisan-kinam-pirenena sy ny fanatsarana ny politika, fanarenana ny lalany rehetra simba. Raha ny fianarana nataony dia nampiana-tena nahazo ny honoris causa avy amin'ny université n'Antananarivo, université Abilene Christian University tany États-Unis ary université ny Pékin. Raha ny asany dia toy izao: mpandraharaha mpanao politika. Filohan'ny republika teo aloha betanany Antananarivo ny taona 1999, tompony vondrona Tiko Esa nanangana ny fikambanana Tiako Iarivo ny taona 1999. Izay zay ny mahakasika ny candidat larana fahadimy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ndao andray raha hojerevantsika ny mahakasika ny candidat larana fahaenina izay arahana amin'ny Auguste Risara Paraina ao anatin'ny antoko Tsara Tahafina na TT. Raha ny vinany dia toy izao: fangaraharana, fahaizana mitantana, fandrosoana lovainjafy ady amin'ny kolikoly, fampivoarany farim-piainan'ny vahoaka malagasy, fandrosoana ara ekonomika. Fa raha ny fianarana nataony kosa dia toy izao manaraka izao: nianatra tao amin'ny ENA na École Nationale Administration. Raha ny asa nataony dia ireto avy: niasa tao amin'ny Banque de la République de Madagascar, secrétaire mpanjakana miadidiny toe-karena, ministry ny toe-karena, ministry ny toe-karena nanomboky ny taona 1996, masivony Madagascar tany Italie, nanorina ny fikambanana Sodema izay miompana amin'ny fandrosoana lovainjafy. Izay zay ny mahakasika ny candidat laharana fahaenina to. Fa eto dia andao ndray jerevantsika ny mahakasika ny candidat laharana fahafito, tsy izay zany fa Andry Tsiverzo Robelina izay ao anatin'ny antoko Tsara Tahafina TT ihany koa. Toy izao ny vinany: famoronana asa, fanomezan-danja ny mahaolona. Raha ny fianarana rantoviny kosa dia ireto avy: INSKE, DSSAE, Advanced Second Speaking Listening Certificate tao amin'ny American Cultural Center, Certificate in Public Communication tao amin'ny English Language Institute. Raha ny asany dia ireto avy: itantana ny Racing Travail Tour sy ny La 7V FM sy ABC Art du Mine, nitantana ny Plaza Cinéma Concert sy Canal 7 Video Events, pitantana ny Canal 7 Cinéma, mpiara-mobonantika taloha tao amin'ny Madagascar Airways, pitantana teo aloha tao amin'ny Jery TV, pitantana ara-baritra teo aloha tao amin'ny Oceanie Télévision. Izay zay ny mahakasika ny candidat laharana fahafito. Ndao ndray ara jerevantsika ny mahakasika ny candidat laharana fahavalo, iarahana amin'ny Andriamatoa Jean Brunel Razafy tsy androfana ao amin'ny antoko politika madio APM. Raha ny vinany dia toy izao: fanabeazana, fanomezana asa ho an'ireo tanora, fametrahana ny didim-pokon'olona, fandriam-pahalemana, famokarana, fanomezana fotodrafitrasa, fihavanana malagasy, tontolo iainana sosialy malagasy aloha. Raha ny fianarana nataony dia ireto avy: diplôme des finances publiques tao amin'ny Naibo Chen, diplôme de droit international privé tao amin'ny Zhejiang University, diplôme spécial police tao amin'ny Mombarak Police Academy, diplôme de gestion de crise tao amin'ny Louisiane State University. Raha ny asany dia soloavim-bahoaka ny Kongo, filoha lefitry ny teny miram-pirenena, chef de service central de la police, chef de service central de la police de l'air et des frontières teny amin'ny Siranam-Piaramanidina Ivato, kambana ao amin'ny corps de commissaire de la police malagasy. Raha ny hita amin'ny mahakasika ny fianaran'ny Andriamatoa Brunel aloha dia tena isan'ny olona manam-pahaizana ny tenany ary nianatra tany andafy avokoa raha ireo diplôme izay ananany ireo. Dika izany fa manana potentiel tokoa ity Andriamatoa Brunel ity. Zay mahakasika ny Andriamatoa Brunel fa ndao ndray raha hojerevantsika ny mahakasika ny larana fahasivy izay iarahana amin'ny Lalaina Harilanto Ratsirahonana ao anatin'ny antoko fihavanantsika. Raha ny vinany dia toy izao: fampandrosoana ny tontolona ambanivohitra ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, fanarenana ny fahefa-mividin'ny vahoaka. Raha eo amin'ny fianarana indray dia ireto avy: gestion tao amin'ny Université n'Antananarivo, fampiofanana momba ny angozy azo avozana tany Munich Allemagne, fampiofanana mombamomba ny fitantanam-bola tany Chine, faculté de théologie Ambatonakanga. Raha ny asany dia nanangana ny fikambanana An'i Kristy, tompony hainao manjery An'i Kristy, filoha tale général Nourinasa Oximad. Izay zay ny mahakasika ny candidat laharana fahasivy. Ndao ary hojerevantsika ny candidat laharana fahafolo izay tsy iza fa Hery Martial Rajaonaromampianina ao anatin'ny antoko Hery Vaovaon'i Madagascar na HVM. Raha ny vinany dia ireto avy: fampiharana ny dina isam-paritra, fanajana ny lalàna ary fampiharana ny tantitandalàna, famoronana asa maro mikasika ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana, fampitomboana ny tahambokatra sy ny fidiram-bola ny tantsaha, fifehezana ny fiakatry ny vidim-piainana, fanosehana ny fatra tsirairay mba ho afaka mifaninana amin'ny filantsena anatiny sy ivelany, fanabeazana ny tanora sy ny ankizy hitodika amin'ny fampandrosoana ny tenany sy ny manodidina azy, fanamafisana ny fanajarin-tsakafo ho an'ny rehetra, fametrahana ho laram-pahamehana ny sehatry ny fahasalamana, fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana ady amin'ny kolikoly. Raha ny fianarana nataony dia toy izao: nahazo ny maro-pahaizana maîtrise en sciences économiques tao amin'ny Université Antananarivo, nahazo ny maro-pahaizana DEA tao amin'ny Université Trois-Rivières Québec ary koa ny diplôme expert comptable. Raha ny asany dia toy izao: expert comptable et professeur en finance et comptabilité, filoham-pirenena teo aloha, ministry ny vola sy ny teti-bola malagasy teo aloha, taleny INSKE, nampianatra tao amin'ny Institut d'administration des entreprises tao METS, nampianatra tao amin'ny Université n'Antananarivo, nanangana kabinetra momba ny expertise comptable. Izay zay ny mahakasika ny candidat laharana fahafolo izay iarahana amin'ny Hery Rajaonaromampianina. Raha ny candidat laharana faha 21 kosa dia toy izao: izay iarahana amin'ny Cédrisson Daniel Radiranirina ao anatin'ny antoko FIM. Raha ny vinany dia ireto avy: fokon'olona maso mandidy, fahefana tsy mivangongo eo amin'ny
foibeny fokon'olona sy avaram-pianarana ary fanjakana miara-miasa ho antoky ny fampandrosoana 2 taona handresena ny fahantrana lalina raha ny fianarana dia toy izao nahazo ny mari-pahaizana maîtrise en mathématique nahazo ny mari-pahaizana master 2 en informatique de gestion nahazo mari-pahaizana master en management global nianatra tao Paris Dauphine University data scientiste France centre universitaire Andrianjata raha ny asany dia mpandraharaha zay ny mahakasika ny candidat laharana faha 1ambinifolo ndao raha hojerevantsika ny candidat laharana faha 2ambinifolo izay arahana amin'ny Jean-Jacques Jedidia Ratchetson ao anatiny antoko fa efa mividy no ilainy malagasy na FIMMA raha ny vinany dia ireto avy fanomezana tanimboly isam-pokotany ny mpamboly fanomezana ny rano fanamboarana barazy manerana nosy fijerena manokana sy maika anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny rano any Atsiimo fanofanana ara-teknika ny tantsaha mpiompy atsangana ny fikambanana fivondronan'ny tantsaha rehetra ahamora ny fisitrahany tsirairay ny fampindramam-bola sy ny fampitaovana raha ny fianarana nataony dia nahazo mari-pahaizana licence en sciences économiques tao amin'ny école supérieure des sciences économiques et commerciales raha ny asany kosa dia auditeur senior tao amin'ny HSD cabinet finance contrôleur tao amin'ny groupe économique tao Suède ny sahana ny audit interne tao amin'ny groupe Labinal mpanolotsaina économique ny filoha teo aloha Zafelbert filohan'ny fikambanana FMIMA zay ny mahakasika ny candidat laharana faha 2ambinifolo raha ny candidat laharana faha 3ambinifolo kosa dia toy izao izay arahana amin'ny Andriamatoa Siteny Thierry Randrana Soloniaika ao amin'ny antoko PSD na Parti Social Démocrate ireto avy ny vinany fitsinjaram-pahefana fifehezana ny rano fahaleovantena ara-tsakafo angovo fahasalamana fampianarana fandriam-pahalemana raha ny fianarana nataony dia ity étude en communication et gestion asany sombavambahoaka ny Toliara tompony radio Siteny namorona ny fondation Siteny filohan'ny comité olympique malgache Union africaine du judo filoha lefitry ny fédération internationale du judo izay ny mahakasika ireo candidat sy ny vinan'izy ireo ndao ary ho rezantsika amin'izay ny tena votoanty resaka ty androany tsy inona izany fa mahakasika ny fasafasy izay ho ataony Andry Biary sy Saigy rehefa samby andry ela moa ny roa tonta ary samby nanao fampiantsina tao anaty Facebook i Andry Biary izay nilaza ny marina hoe raha toa ka sahy ianao Andriamatoa Saigy fanandrana amiko amin'ny télé dia andao anao fasafasy namaly izany avy hatrany Andriamatoa Saigy izay nanadio ny tenany fa matoky tena izy tsy nanao ireo izay zavatra nanendrikendrehana Andry Biary azy ka noho izany ara dia nanaiky ampilaminana Andriamatoa Saigy fa hanao fasafasy amin'ny Real TV amin'ny zoma 3 novambra ho avy izao ka manoloana izany fasafasy izay ataon'izy ireo izay ao amin'ny Real TV izay arahana amin'ny gasikara fensoa izay dia maro sahady ny olona miandry izay tena zava-misy marina satria manko rehefa avy nilaza Andriamatoa Saigy fa mandenga i Andry Biary ka ny zoma 3 novambra izao no afantarantsika izy amin'izy roa lahy ny tena mandenga ka eto ampiandrasana tompoko Samia manao commentaire izay araky ny fahitanareo azy isika rehetra ary Samia mandroso ny hevitrany ao ambanin'ity video ity manasa anao hatrany ilaiky an'ity video antsika ity ary manasa anao ihany koa iabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny MCCC tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de marary soa Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fagasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale Zagnahare mila vonjy dino sinay Zagnahare omimpitondra hindry sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasty fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahantra mpanambola antsika jiaby anomba ny volony aty amin'ny vilina ampitan-dranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae
lasa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnoloveny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zao fiera fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano iae zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano iae Volcan Studio.